Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no iarabanantsika riavako satria izao talata fahavalo martsa izao. Andron'ny vehivavy eran-tany moa ny valo martsa dia miarahaba azy ireo isika riavako. Marina loatra fa ny fiarahamonina no mahatsiaro izany tsy dia hoe fetim-piangonana loatra saingy ny fiangonana miaina eo anivon'ny fiarahamonina dia miara-mimpifaliana ary miarahaba ny vehivavy sy ny fiezahany hijoro ho andry ny firenena, ho andry ny fianakaviana indrindraindrindra ary mihoatra noho izany aza ho andry ny filazantsara sy ny fiangonana. Dia miarahaba ny vehivavy ny renim-pianakaviana rehetra ny tovovavy mba samy ho feno fahendrena ary ho fifalian'ny fanahy masina. Ny solatra masina revaka izay voalahatra ho mofinaina ho antsika amin'ity talata valo martsa ity dia ny petera faharoa. Taratasy faharoa ny soatan'ny petera toko fahatelo izy io, toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ry malala ity no epistily faharoa soratako aminareo ankehitriny, ka izy roa dia samy endrika mampifono sainareo madio amin'ny fampahatsiarovana, mba ahatsiarovanareo ny teny voalazan'ny mpaminany masina rahateo sy ny didin'ny tompo sady mpamonjy izay nentin'ny apôstôly rahina ho aty aminareo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy haniratsira mandeha araka ny filana ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany, fa hatrizay no din'ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Fa minijamby ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy koa ny tany izay niseho avy tamin'ny rano sady rano nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra, ary rano koa no nandravana izao rehetra izao taloha tamin'ny nanasaforany azy. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azoniny izany teny izany ho amin'ny afaka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Nefa ry malala, izao zavatra iray loha izao no aoka tsy ho adinoinareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona dia toy ny indray andro. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasana arak'izay ataon'ny sasany fa elany, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tia ny hisy ho very, fa mba ho tonga ao amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimona mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony ahoana moa ianareo amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra? Sady manantena no mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra izay ahamay sy alevina ny lanitra ary handroso sy hampempo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Ray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ny epistily izay nosoratan'ny Petera no atao hoe isany atao hoe epistily katolika. Ny atao hoe katolika dia milaza hoe ho an'ny rehetra, amasahana ny rehetra, universel. Ny taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny koritiana dia ho an'ny koritiana. Ny taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny galatiana dia ho an'ny galatiana. Ny taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny Timoty dia taratasy pastoraly ho an'ny Timoty. Fa ny taratasy nosoratan'ny Petera kosa dia ho an'izao tontolo izao, ho an'ny rehetra, ho an'ny fiangonana rehetra maneran-tany. Tsy navahana hoe ho an'ny fiangonana manokana tahak'izao na tahak'izao, fa ho an'ny rehetra, ho an'ny fiangonana rehetra. Rehetra zany dia ny rehetra mihitsy, ny mpino rehetra ny tiany Petera hieritreritra. Hoy izy manao hoe indroa angenina noratra taratasy taminareo
taminareo mpino manera-tany, tamin'ny mpino tsirairay isam-batan'olona, mba hifony sainareo fifoazan-tsaina, mba ho taitra ny sainareo matory, lay sainareo madio saingy matory no filazan'ny Petera azy. Madio saina anareo, tsy ratsy saina anareo, tsara saina anareo fa zao matory ny sainareo. Ary de nanorana tantara sindrota aminareo mba hampifony sainareo ary hampatsiaro anareo ny zavatra nolazain'ny mpaminany tanelo, sady efa niainana sy nampahafantaranareo matetika aza de izao tsy maintsy ho raha zao tontolo zao. Eto rehefa malala de Petera fatatsika fa tantsa mpanarato olo-tsotra, nefa raha mamaky ilay taratasiny Petera ianao de tena mahita zavatra siantifika, mahita zavatra lalina de lalina ny fanazavan'ny Petera azy. Asehon'ny Petera ny fanazavana ny faharian'Andriamanitra zao tontolo zao. Raha zay amin'ny lafiny siansa tsy diso loatra hoe de niainga tamin'ny rano Andriamanitra, niainga ary ny rano nandravana azy, ary mbola horavana amin'ny afo izy, afo ny hafarano may zao rehetra zao. Atao ka mijery ireo ataontsika hoe hypothèse na ireo petrakevitra isan-karazany zay mivezivezy atsareo de to zany tokoa no fijerin'ny olona ny tany, afo no andrava azy. Betsaka aza ny manamana hoe ngamba ohatran'ny efaran'ny planeta Mars ny efaran'ny tany sanadrin'izany, satria mihamafana ny tany ary de miaritra ny ranomasina ao aminy de faranongazana. Asa nohony izy mianakaiky ny masoandro ve sa ny masoandro mianakaiky aminy tsy fantatra, fa dia betsaka ny olona mieritreritra manao nisy mponina nge tao amin'ny planeta Mars io tany aloha e, fa zao mahisy mahay daholo ny tao anatiny noho ny hafanana noho izy nanakaiky ny masoandro sy ny hafa rehetra. Eto Petera afaka malala de maminany ny amin'ny ny haravany zao tontolo zao, ary mijoro ho pampatsiaro pampifony saina, ary zay ny mahampampifony saina satria mieritreritra lay olona, manao kajy lay olona, de manao kajy mihitsy ary Petera, manao kajy tsotsotra na mieritreritra andray andro nge tsy ariva voatero arivo ny arivo tsy ray andro amin'Andriamanitra. Ary dia toy ny mamperitreritra zany ataontsika hoe fahaizan'olombelona zany Petera manoloana ny firimorimo ny faharavany zao tontolo zao. Dia tsy hijanona am'izay fanairan'ny Petera amin'ny lafiny ataontsika hoe siantifika ve zany, hoe izao tontolo zao de makamin'ny faharavana ary tsy maintsy ho ravany zao tontolo zao. Fa izao Petera tsy hany ny olana, izao tontolo zao tsy maintsy ho rava io. Misy mantsy ny eritreritra hoe Petera manao hoe tsy hisy ny faharavany zao tontolo zao, tsy hisy zany fitsaran'Andriamanitra, tsy hiverina intsony Jesoa, tsy ho avy ny Andriamanitra hitsara zao rehetra zao. Toy Petera hoe tandremo tsara fa olona mody tsy mahafantatra reny, minijamby reny, fa rehefa fantany tsara mihitsy fa miova zao tontolo zao ary makamin'ny faharavana. Fantany eo amin'io laboratoara zay iasan'io, fantany eo amin'ny microscope zay ampiasain'io, fantany amin'ny fandiniany abakabaka zay rehetra ho aminy, fa zao miova zao rehetra zao ary makany amin'ny faharavany ny tany sy zay rehetra eo aminy, fa minijamby izy. Hoy ny filazan'ny Petera azy, ary hita tokoa fa de izay tokoa angela izy. Foi Petera manao hoe tsy de zay loatra nge ny olany, zay efa nampahafantarin'ny Tompo, ny tany sy ny lanitra ho levina hoy ny Tompo, fa ny tenin'Andriamanitra tsy levina, ny teniko tsy mba ho levina hoy ny Tompo. Ary hoy Petera manao hoe olona manahoana ary no tokony ho toetratsika. Ny foazin'ny Petera ny sain'ny olona eritreritra amakafaka fa tsy maintsy ho ravy zao rehetra zao, de ny foaziny saina eritreritra hoe de olona manahoana ary zany sika miandry. Tsika zany miandry zavatra, miandry farany, miandry ny farany, miandry ilay fitsarana farany, miandry ilay faharavany zao tontolo zao zay tsy apoizina mihitsy aza. Tahaky ny mpangalatra ny fiaviany hoy Petera, de inona ny tokony ho toetratsika ary? Olona manahoana sika?
de misy toetra vitsivitsy zay asehon'ny Petera eto. To izy manao hoe raha ohatra ka miandry zany fiavin'ny tompo zany tsika resy lahatra fa tsy maintsy ho ravan-tany rehetra eo aminy de zao tokony olona manana fitondratena masina, manana fitondratena masina, miaina amin'ny fitondratena masina. Mampilikotra rehefa koa malala ny mijery ny faharavan'ny fitondratena tsy kelikely ny olombelona. Tahaky ny faharavan'ny zao tontolo zao de miotsaka tsy kelikely koa ny fitondratena ny olombelona. Miotsaka tsy kelikely amin'ny lafiny hoe miha-manara-po amin'ny ratsy ny olombelona. Ary efa nampahafantatry ny tenin'Andriamanitra ny any aparany any olona de vao maika hiaratsy. Eo no ny fahalalana sy ny fahendrena na sy ny fanahy de tsy voatery hiaraka. Ary ny taolo malagasy de fa ela natakatra an'io manao hoe ny manatsaina tsy voatery ho endry, na ny maromana koa ny manatsaina tsy voatery ho masy toetra, ho masy mpiainana. Mety manatsaina be zao tontolo zao mitsika am'resaka. Mitombo ny fahalalana, mihitatra ny siansa, mihitatra ny fahazavan-tsaina, fa izao amin'ny lafiny toetra, amin'ny lafiny fiainana de atsika fa mampihoditra. Mampihoditra mijery ny lafiny zavatra zay tsy miaina teny tsy sahan'olona ny tenenina, tsy sahany tenenina tamina olon-dehibe, asa ataotsika hoe 70 taona lasa, 30 taona lasa de sa tenenina amina olon-dehibe ankehitriny. Mandeha ho azy amin'ny olo zany hoe tsy fanajana ny masina, tsy fanajana tsy fanajana an'Andriamanitra, tsy fanajana ray aman-dreny, tsy fanajana fiangonana, tsy fanajana rafitra, satria ny antenan'ny olona ary tsy haintsony manaja azy. Tsy haintsony manaja ny tenany, manaja ny fanahiny, manaja ny vatany sy ny hafa rehetra. Satria tanjona hafa mihitsy io le tenen'ny Petera eto manao hoe minijamba, minitsy mahita. Raha ko malala Petera de manafatra atsika manao hoe mandeha amin'ny fahamasinana, amin'ny toe-panahy, amin'ny fitondratena masina, zany ny mpino resy lahatra fa tsy maintsy ho avy. Jesoa, tsy maintsy ho avy ny fiafarany zao rehetra zao. Raha ko malala mametra-panontaniana zany Petera eto manao hoe move mandeha amin'ny fitondratena masina ary izao tontolo zao. Isika pino. Fa ny faharoa de hoy Petera manao hoe tokony ho fantatrareo fa sady manantena isika de ny 12 no mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra. Ay isika de sady manantena ilay fiavian'ny andron'Andriamanitra no mampahafaingana azy. Ahoana azy zany tenin'ny Petera zany ry havako? Ohatran'ny manazava zany Petera eto manao hoe zarantsika aza tonga zany andro farany zany. Zarantsika ara tonga zany fiavian'ny tompo zany. Ary amin'ny alalan'ny toetratsika no mahafaingana ny haviany zany. Petera zany de manazava manao hoe tsy mbola tonga zany fiavian'ny tompo zany, tsy hoe satria ny tompony tsy mahatonga azy ho tonga ihany, fa satria satry ny tompo hibebaka ny olona. Raha miverina mantsy ny tompo dia hitsara izy, araka ny fanekemponotsika, hitsara ny velona sy ny maty. Ny maty efa talohan'izay orana hahatongavany tompo, ny velona izay mahatratra ny fiverenan'ny tompo, Korinthianina 10:10, ireo no hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra. Ka satran'Andriamanitra dia ho voavonjy daholo ny olona rehetra. Ary raha toa ka ela ny fiavian'ny tompo amin'ny fijerentsika azy, hoy Petera de zao, satria tsy tian'ny tompo isivery. Manome fotoana hibebahana, manome fotoana ny tsirairay hibebahana Andriamanitra toy ny miala nenina. Nefa koa manome fotoana ny mpino izy afahampino miasa sy mitory faingana ny filazantsara. Manome fotoana ny mpino zany Andriamanitra, manome fotoana ny fiangonana izy. Zay ilay fifoazan-tsaina tian'ny tompo ao anatin'ny fiangonana. Hoe ny dikany mbola tsy ahatongavan'ny tompo anio ange. De izao hoe, ho aiza daholo
izao tontolo zao raha tonga an'io ny tompo, raha tonga zao ny tompo, aiza ny hisy anao, aiza ny misy ny zanakao, ho aiza ny vadinao, ho aiza ireo ray-tapo aminao reo, raha tonga zao ny tompo. Nefa ny vavaka ataotsika manao hoe ho tonga anie ny fanjakanao, zany hoe isika pino zany dia iankinina ny fahatongavany tompo raha zay tenen'ny Petera io, satria araky ny tompo de efa nyteny manao hoe tsy hiverina raha tsy efa nandre filazantsara ny olona rehetra. Ary zay no aditin'ny fiangonana ry havako malala, fo azon'ny tompo ny sain'ny mpino hanana fahatsiarova-tsaina, manao hoe ny teny hoe ho tonga ny fanjakanao de tsy vavaka fangatahana ny fiverenan'ny tompo ihany ho tonga aingana, fa fanereny fahatsiarovany tena ny mpino, faneren'ny mpino ny tenany amin'ny lalan'ny fitiavana mba hitory ny filazantsara ahafaingana ny fiavin'ny tompo. Tsika manao hoe satria tsika miandry lanitra vaovao sy tany vaovao, mahafantatra ny toerana hovatantsika, tsy mametraka ny fiainantsika eto amin'izao tontolo zao, fa miandry ilay lanitra vaovao sy tany vaovao Petera, fa io de tsy maintsy ho leviny io. De izao inona ny tokony ataotsika mba hahafaingana n'izany famonjena antsika zany? Fitoriana ny filazantsara, fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, amin'ny zava-boary manontolo mihitsy ara mo ho ny filaza amin'ny marika azy. Rehavako hotsika manao hoe olona manahoana zany? Ny olona miandry ny fiavin'ny tompo, miandry ny faharavany zao rehetra zao, tahaka atsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny, miaina ny fahamasinana, miaina ny fitondratena tsara. Fa raha izay de mety olona tsy manao ninninna, mety ho passif, tsy manao ninninna, satria miezaka manamasy tena, mihidy aman-trano de manamasy tena, mihidy any an-tendrombohitra de manamasy tena, ilainy zay ry havako malala. Fa tsy zay ihany, fa olona miasa mitory ny filazantsara mba hafaingana ny fiavin'ny tompo, mba hiparitaha ny filazantsara aingana amin'ny alalan'ny fiezahantsika hitory ny filazantsara io no iavian'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Misy irany fifoazan'izay hoe mandihy lalana volamena. Avako malala sary anehoantsika fa maika isika andihy amin'izany lalana volamena zany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Koa tsy amin'ny alalan'ny fihidina aman-trano, na amin'ny alalan'ny fikatona ny mpino, na amin'ny alalan'ny mpino ny karakaran'ny tenany samirery ihany, na manao zay mapetipety ny tenany ao anatin'ny trano fiangonana anankiray, na mapetipety ny tenany ao anatin'ny tokantrano anankiray ka ndositra n'izao tontolo zao manao hoe izao tontolo zao efa ho ravaka dia andeha isika hidy aman-trano ato. Tsy ry havako malala, fa ny taomin'ny tomponao de zao manokatra varavarana, mandeha mezakazaka mitory ny filazantsara araka ny tenin'ny Paoly, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Zany hoe na ny omana ianao na tsy ny omana ianao, rehefa tojo ny olona tokony hitoriana anao de mitory. Fa tsy mitemana hoe lasa aloha ody kely fa adiniko eny an-trano ny baiboliko, raha pitra anao miverena eto fa raha pitra vao mitory ny filazantsara aminao. Tsy ry havako malala, mitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Fa ny fahatelo ry havako malala dia asehon'ny Petera sady mamarana azy, ozy manao hoe ko am'izany de tokony ahatsiaro anareo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, kanefa isika araky ny teny fikasany de manantena lanitra vaovao sy tany vaovao, manana fanantenana. Ny olona zay mijery ilay faharavana de mety ho kivy rehefa ohatra ka mijery ny faharavana ianao zany, na mieritreritra hoe ahoana moa zany ny efarana, de potika ny fananana, de potika izao rehetra zao, dia hoy Petera manao hoe eritreretra fa zavatra tsy maintsy ho tonga zany. Fa izao ny fanantenantsika tsy ao, satria tsy mametraka ny fotsika eto amin'izao tontolo zao isika. Raha eto amin'izao tontolo zao ny fotsika dia tsy tonga any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao isika. Ao am-boka Genesis toka 20 tantaran'ny Lota izay nivoaka ny Sodoma sy Gomora, andeha ho any amin'ny tanàna kely anaty mitsoina hoe Zoara. Dia rehefa alohany atokavana teny Zoara de ny anjely efa nanafatra tamin'ny vadiny Lota, ianao aza Amerika mihitsy ianao,
na inona faharenesanao ny faharavan-javatra aorinanao de aza amerika fa ny lalanao makanjoara any mpanjinina kanjo tena-tena-tena-ndalana de nierika mivadiny lota aravo nierika izy de tsy tody tany am'ilay tanàna antsoina hoe zoara tonga vongatsira tsy ny hoe nandava ny teny anjely any zay io fa ny tiany baiboly lesahana de zao manao hoe raha mbola any am'lay faharavana ny fo raha mbola any am'ilay zavatra orava ny fo de tsy ho tonga ao am'lay tanina mpanantenay betsaka ny ravako malala mibanjana amin'ny fanjakan'Andriamanitra mizotra makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny tongony fa ny fony eto am'izao tontolo zao ihany amiatrahanao fanontanizy ianao ve mino fa ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra eny tompoko mino aho fa hoany mino aho fa zay no engolako zay no nanolorako tena zay no nandraisako antony nandraisako ny Jesosy zay no antony ivavahako satria ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra saingy ny fonony nefa ry avako malala ny fiainany de mbola eto am'izao tontolo zao ihany izy indraindray hany ka rehefa eto am'izao tontolo zao ny fony de manjary mierika eto am'izao tontolo zao izy manjary eto am'izao tontolo zao ihany no ametrahan'ny fanantenany ary rehefa mahataza ny faharavany zao tontolo zao izy de oro-mafy tahaka ny vadiny lota oro-mafy tavela an'izay le firavaka tavela an'izay le zao ahoana zay le namana Sodoma sy Gomora ahoana zay ny amamy fifankatiavanao sy ny sisa rehetra fa tsy any am'ilay tany hovatanina tsy any am'ilay tany hovatanina ny masony fa any am'ilay tany ilozana zay efa ravarava sy potika de tsy mendrika izy ho am'ilay tany hovatanina ny olona tadiavin'Andriamanitra de tsy ny tongony ihany mandeha makany am'ilay tany hovatanina fa ny fisainany ny fony manontolo ry havako malalo petereto de manao antsika hoe mifoaza ny sainareo eritrereto ny sainareo fa tsy maintsy ho ravo zao rehetra zao ary raha ravo zao rehetra zao de zao aiza ny isin'ny fanantenana mety ho rava ny fananana zay mba nikelezanao aina mety ahity zany tsika amin'ny fiverenan'ny tompo mety ho rava ny trano mety ho rava ny lafin-javatra maro samihafa hoy Petera de zao azakivy satria ny maso tsy am'zany faharavano zany faharavano zany de fahalalana tsy ataoko hoe anjavaboary fahalalana napetrak'Andriamanitra ao am'izao tontolo zao amin'ny fiavin'ny tompo miaro izao tontolo zao tsika ry havako malala miaro ny tontolo iainany tsika mitandrina izany sika mba olovain'ireo taranaka maro isan-karazany fa izao tsy maintsy ho avy lay mpaniratsira hoy ny filazan'ny Petera azy tsy maintsy ho avy lay mpaniratsira tsy maintsy ho avy hanimba ny fiainam-panahy tsy maintsy ho avy ny faharatsiana hanimba na dia mikely aina fatratra azy sika mikarakara fa izao Petera eto tsy io akory ny tena izy fa lay vaovao zay amboarin'ny tompoany mino azy afaka malala ito mpamanganana mampahirenao azy ny mpino de olona manana fanantenana ao anatin'ny faharavana satria tsy ao anatin'ny faharavana ny fony ny zavatra manodidina azy mety ho ravo tsy izy ny nanimba azy ny mpino tsy mpanimba zavatra mahita korotana maro isan-karazana eto am'izao tontolo zao tsy ny mpino ny mpanakorotany zavatra fa ny zavatra ny korotanao azo noho ny asan'ilay ratsy no zany de ny mpino miezaka mandamina ny mpino miezaka mampisy fiainana am'ilay tany fantalovana fa izao tsy maintsy amin'ny faharavana io tsy ny mpino akory ny andravany tontolo iainana tsy ny mpino mihitsy no ampisy korotana tsy ny mpino mihitsy no ampisy fikitranana etsero fa tonga zany tsy maintsy ho tonga zany ny filazan'ny Petera azy fa izao tokony manana fanantenana isika ary ao anatin'izany fanantenana zany de olona manana toetra tsara masim-piainana tsy sakaizana zao tontolo zao ary ao anatin'izany toetra masim-piainana zany de olona miasa mitory ny filazany tsara mampahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra mitona ny hafa andray an'i Jesosy mitona ny hafa hifankaty sy hifamela hivavaka tsika liavako tompo misaotranao zahay fa ny teninao zay nampitondrainao any Petera de mampahafantatra anay fa tokony hifony sainay tokony hifony saina madio ato anatinay
saina madio manitsika ny tenanay hitondra tena tsara, tsy akamamy ny toetra tsy mety nyzao tontolo zao, tsy akatahaka ny toetra ratsy ny zao tontolo zao, fa hanoka tena ho amin'ny fahamasinana. Mampifony sainay koa ny teninao ahatsiaro atidy amanandraikitra amin'ny fitoriana ny filazantsara, fa miandry lanitra vaovao sy tany vaovao zay araka ny fotoana zay fantatrao fa mampety zany. Ny zotom-po anananay amin'ny fitoriana ny filazantsara no mahafaingana ny fiavianao, satria famonjenanay ny fiavianao. Tokony ho fifaliana ho an'ny mpino ary fifaliana ho anay ny fiavianao, hitsara ny velona sy ny maty, ary hitondra anay ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao efa nampanantenainao. Mampifony sainay ianao Tompo, hanana fanantenana, fa na eo aza ny faharavan-javatra izay tsy miankina aminay, na eo aza ny korotan-javatra zay tsy sitraponay, na eo aza ny ady mitrangatsy aroa zay tsy fandaharanay, de tominao zay hanana fanantenana, satria marika amantarany reny fa efa mbiakaiky ianao. De amindreo fo zay Tompo, raha sanatrika kivy indraindray, raha manana olana, raha mametraka ny fonay eto am'izao tontolo zao, de amindreo fo zahay, fa foazy ny sainay Tompo, apatsihivo ny sainay ahatsiarovanay ny teny volazany soatra ao Masina Mandrakariva, fa ao aminao ny fahasambaranay. De jereo ny tokantranonay tsirairay avy, jereo ny asanay, jereo ny fanoloran-tenanay, hitoetrao aminao Andriamanitra, fa ao aminao no misy ny fiadananay, ao aminao no misy ny fifalianay, sitrano ny marary, ampaherezo ny reraka, vangio ny fony zao tontolo zao zay mikorota anaty sy aroa. Ovay ny fony ireo manana fovato, ataovy ty namana zao tontolo zao, ataovy ty ny fifankatiavana sy ny fiombonana amin'ity tany zay tsy maintsy horavana ity. Mamindrafo aminay Tompo, de tehirizo ao aminao hatrany zahay, ray, zanaka, fanamasina. Amen.